Fahameravatsika tsirairay avindray tratra izao maraina larabe fa 7 volana aogositra izao manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy ihany koa izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavakisika. Ianay tsara indrezan-danitro tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay fa mbola menao tompontsoa lehibe indray ahafahana mandray ny teninao. Aoka izahay mba ovaova tokoa araka izany ary hitombo fahatokiana sy fanantenana ao aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe ao amin'ny efitra masina indrindra, nalaina amin'ny Habakoka 2:20 manao hoe Jehova dia eo amin'ny tempoly masina, mangina eo anatrehany ry tany rehetra. Amen. Nahita seza fiandriana anao ary niraisy ny zanaka no mipetraka teo amboniny. Nodiniko ny endriky Jesosy ary talanjona nahita ny atsara tarehany. Tsy afaka nahita ny endrika ny iray satria nisy rahona mazava be, voninahitra nanarina azy. Nanontaniako Jesosy raha mitovy endrika aminy tokoa ny iray dia nanaiky izy kanefa tsy azo nataony ny banjina azy satria izy hoe raha vatany vao mandinika ny voninahitry ny tavany ianao na dia indray mandeha aza dia horingana tokoa. Hitako ny iray nitsangana avy teo amin'ny seza fiandrianana, taingina kalesy afo, niditra teo amin'ny efitra masina indrindra ary nipetraka. Avy eo dia nisy kalesy rahona nanaraka nanana kodiarana afo sy voadidina anjely nanantona ny toerana nisy an'i Jesosy. Niditra tao amin'ilay kalesy Jesosy ary nentina ao amin'ilay efitra masina indrindra izay nisy ny iray. Nobanjiniko teo Jesosy ilay mpisorona lehibe nijoro teo anatrehany iray. Nisy kerobima tsara tarehy nijoro teo amin'ny andaniny roa amin'ny fiaran'ny fanekena. Ireo elany nivelatra teo amboniny ka ny tendrony dia nifampikasoka teo ambonin'ny lohan'i Jesosy raha nijoro teo amin'ny lohan'ny rakotra fanaovam-panavotana izy. Nifampitodika ireo kerobima roa ireo ary ny tavan'izy ireo niondrika teo amin'ny fiaran'ny fanekena. Ny solitena ny tafiky ny anjely izay mibanjina ampahalianana ny lalàn'Andriamanitra. Misy lovia volamena fandoroana ditin-kazo manitra teo anelan'elan'ireo kerobima roa ary rehefa tonga eo amin'i Jesosy nivavaka ataon'ireo olona masina mpinoana ka entin'i Jesosy eo anatrehany iray dia misetroka manimpofina misandratra avy eo amin'ilay fandorana ditin-kazo miloko maro mahafinaritra indrindra. Misy voninahitra mazava mahajambena teo ambonin'ny toerana nijoroan'i Jesosy. Amifona ho antsika anatrehany iray. Eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ilay tompontsika nombona teo amin'ny hazo fijaliana ary azontsika hitalahoana famelan-keloka, fanamarinana ary fahamasinana ny sorona nataony ho fanavotana antsika. Ilay zanak'ondry voavono no andro fanantenana ho aiso anao. Miandrandra mijery azy, aoka hanana finoana tokoa isika mamikitra amin'izay mahavonjy antsika tanteraka. Ilay kasitrahany iray nianatra ny fanatitra nateriny indray mandeha. Boky ny fanahy ny faminaniana no zaraika aminao tamin'ity maraina ity, izay rehetra miseho amin'ilay efitra masina indrindra. Ny irina dia hitombo finoana, hitombo faharetana ary tsy misy zavatra izay tokony hasaraka antsika ny amin'ny fitiavan'i Kristy ary handrandra azy tokoa anay isika. Amen. Ianay tsara indrezan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay. Ny amin'ny teninao izay noresinay anio Tompo, afoazy hatrany fo mampananay tsy atoritorina ho varinany amin'izao fiainana izao fa ianao tokoa no toky sy mpamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro